إن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dera voninahitra atolotsika ho an'ny tompo ilay nahary tokana. Ilay nahary ny tany sy ny lanitra ary nahary ny zavaboahary rehetra ety antany na eny ankelankely anelanelany zany. Makasitraka tsy midera isika satria nomeny tombonandro amizao andro ny talata fahaenina amby roapolo ny volana Desambra izao. Alhamdulillah rabbil alamin. Makasitraka tsy midera azy koa tsika satria nahavita adidy zay itambara ny mpino kristiana rehetra ilay fety zay nataony zareo tamy afakomaly alina sy ny omaly. Kasana ny tompo-janahary izany rehetra zany satria ny olona rehetra samy manana ny safidiny, ny olona rehetra samy manana ny zakatieny, manana ny fomba fanompoany. Indrindra fa antsika aty la France miramira mitovy amin'ny Madagasikara ihany koa anatin'ny pays ilaiky. Dikan'izany fahalalahana samy manana ny safidiny, na hisafidy hanompo tsomba, na hisafidy hanompo hazo, na hisafidy hanompo zavaboahary toy ny sary sikotra ary hanompo ny tompotokana. Ho antsika olon'ny boky, olon'ny kristiana, tsy ankanavaky fa ny miarahaba anareo ny tenanay na dia tsy mifety Noely, bonne année, anniversaire, Pentecôte, ino iaby io zahay piray monina tsika, piray tanindrazana tsika malagasy ray tsika tsy fanary amy zavatra vitsy zay tsy itovizan-kevitra, no hitoviza fomba fijery, no hitoviza fomba fiainana. Fa mitambatra tsika noho ny antony tompo-janahary satria izy nanome fifinainantsika, izy nanome izao rehetra hitatsika maso amty donia ity izao. Ry vahoaka malagasy namako tiako ambany lanitra tsy atakaliko, faly miarahaba anareo ninakinakin'ny tompo-janahary ny hatsarana feno fandriampahalemana ary mifono fitiavana ho amitsika isambatan'olo tsirairay avy. Ny famelan-keliko avy amy tompo ilay nahary tokana hirotsaka anatin'ny tokantranotsika tsirairay avy ary hanome hatsarana, fahasalamana, fitiavana lehibe mandritra ny andro mpiainatsika inshallahu ta'ala. Ny famelan-keliko avy amy tompo-janahary hiparitaka manerana ny nosiny Madagasikara ary hitondra fandriampahalemana sy fahafahana ary fitiavana indrindra ho an'ny mpiarabelona rehetra ao Madagasikara. Tsy atao adino ary tsy atao ambanin-danja ary tsy ho afara mihitsy ny fanoloranay fiarabana ho an'ireo rahalahy ray aman-dreny, fianakaviana, namana, mpiray-pino anatin'ny finoana al-Islamu al-Karim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jamia. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku lahul hamdu ala kulli shay'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwata illa billahi al-azim. Mangataka joro sy fandriampahalemana tsika ary fitiavana mifono famelan-keliko avy amy tompo ilay nahary atolotsika ho an'ny mpaminanitsika mamitsika Muhammad sallallahu alaihi wasallam sy ireo mpaminany zay nifandimby 124,000 nifandimby nidina tamitiky dunia itiky. Mandefa joro sy fandriampahalemana tsika ho an'ny mpaminanitsika mamitsika Muhammad sallallahu alaihi wasallam sy oran'ireo fianakaviany ary indrindra ho an'ireo sahaba mashallah izay namparitaka anty diny al-Islam tiky manerana n'izao tontolo izao. Ary mandefa joro sy fandriampahalemana koa indrindra ho antsika zay mbola manaraka sordala suratul mustaqim izay miankindohana amin'ny iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ilay tompo tokana,
izy rery ihany no tompontsika, izy rery ihany no tohanatsika, ary izy rery ihany no andraindraitsika sy angatahantsika famindram-po sy famelan-keloka insha Allahu ta'ala. Maraina vao mangiran-dratsy zao a ny aty la France, Marseille. Alohan'ny andeha hiasa zahay io. Mba maneho kely ny fomba fiainanay rehefa mifoha maraina. Avy nanao sola, nanao sunna, mandeha masjidy, moské, na avy amin'ny moské koa. Manao zay asa zay nankiny ary nangatahana hery sy fahefana amy Tompo-Janahary, mamaha an'ireo voro-mahalala. Voro-mahalala ny pigeon. De avy eo raha misy entana de maka an'ireny entana reny. Tsy mitsahatsy reny ary tsy mijano reny enta ho an'ny vahoaka ambany lanitra reny fa rehefa avy eo aho alohan'ny andeha hiasa, parce que androany miditsy 8h30, mipase kely amy dépôt any amin'ny 14e rue. Le inshallah ta'ala mba mangalaky sary kely hoe reo ny entatsika fa misimisy. Fa mbola maro koa mana occupation tamin'ny 2 semaines lasa zay, maro ny occupation, zalahy koa maro asa koa ny occupé antena. Tsy vitan'ny zalahy mampisangatsangana antena koa mandeha amin'ny hôtel de ville any, hôtel de la police. 5 étoiles en fait. De mba amizay mahita nareo hoe tsika nareraka atsika, misy fotoa tsika mandry, misy fotoa tsika mangina, misy fotoa tsika moatahoata, fa nareraka atsika tsy abandonné mihitsy satria raha tsika hanao kivy nohon'ireo hetraketraky sy fikasany ratsy sy fomba ratsy izay hoentiny namana sy raha lahy sy fianakaviana rehetra io, tsika tsy abandonné mihitsy amy tiky jihadin'ny nafta tiky aloha voalohany ary jihadin'ny Madagasikara. Ary tsy vitan'izay de soadaka izay nangatahatsika amy Tompo Allah subhanahu wa ta'ala, tsy hambelatsika mihitsy ninona ny zavatra misy, ninona ny zavatra mandalo. Tsy maintsy tanterahatsika hatramin'ny farany io ho an'ny vahoaka ambany lanitra malagasy namako tiako. Na manan-kialofany io na tsy manan-kialofany io, na mananasy io na tsy mananasy io, na manan-karena io na tsy manan-karena. Tsy maintsy samby hahazo anjara tsirairay avy isika rehetra insha Allahu ta'ala. Ka izany nahatonga anay falifaly de alhamdulillah. Alhamdulillah falifaly zahay de tsy maintsy alohan'ny andeha hiasa ampisehosehonareo hoe c'est comme ça nous qu'on prépare. Vita mosquée, vita pigeon, manadio trano, prendre petit déjeuner tranquille, après 9 minutes, go! À Aix-Province koa, travail comme d'hab. Montage, création, montage, dans le monde aluminium, am reny kely de protection reny moa. Izy iny, inshallah, bientôt ça va être finir le contrat iny koa raha 3 mois avao. De za koa le raha ese, mbo hentea hoe mba misy talent anao satria misy amy namana sy raha lahy ary fianakaviana rehetra rehefa ny tonga aty ny tenanay mieritreritra io le PDG fa tonga aty exilé politique. De izy io zao sahirana be satria nikenday ny fanjakana ny zavatra rehetra. De izy io zao tsy manam-bola mihitsy satria kenday ny fanjakana ny zavatra rehetra. De ino ny zavatra ataony io raha vao mahazo lalana miasa io, tsy maintsy ohatra anay io anao livrerana amin'ny société io, anao livrerana, anao chauffeurana, anao là. Quand vous étiez partis, les enfants, quand vous étiez pas, mes amis, quand vous étiez dormir, moi j'ai fait que mon travail. Et c'est avec mon travail-là, nareo tanatin'ny torimaso nareo, tanatin'ny délire nareo, tanatin'ny fiaina nareo, tanatin'ny zay raha occupé anareo nareo, nianatra ary reto ah. Fa za ihany afaka mitena aminareo hoe raha mitogaiga de bado be de raha mitogaiga de bado be de za ihany te hanao bado ny tenako de za ihany manabado ny tenako. De rehefa za te hanao adaladala de za manao adaladala de nareo miaccepte ny adalako de lasa adala miaraka aminahy daholo. Satria inona? Maro ty raha ambarako anareo etoa, maro raha resahiko aminareo etoa fa tsy misy miditsy anatin'ny sofinareo ary tsy misy anatin'ny vetsinvetsinareo mihitsy. Sa lefa lavitra mihitsy ny eritreritra fa atao marivo eo.
zatra le midonaka amina ohatran'ireny inty drakidraky nahita fotaky reny. C'est vos problèmes, c'est pas la mienne. Désolé. Za mampianatra, mampatsiahy. Za tsy mananatra fa mampatsiahy. Mampianatra, mampatsiahy ary manoro. Inona mahatonga miditra am'ireny option rehetra reny. Hitako nareo tianareo ny zavatra adaladala de mody adala amizay accepter ny adala rehetra hoe iny koa ny adalanay. Fa maro ny message anatin'ireny, maro ny anatra anatin'ireny, maro ny fampitsiahivana anatin'ny zavatra rehetra reny fa tsy raha inareo. Ka ny zavatra anatin'ny eritrerinareo ihany tadiavinareo. Io zavatra io tsy vao androany fa nadia tamin'ny taranaky ny Israely, bane Israela. Tamy andro ny mpaminany Mosa na Moizy. Efa fatany vahoakan'ny Israely, bainam Israely, hoe i Mosa io ndraiky Harona. I Mosa na i Mosesy iraky ny tompo Zanahary. Handeha hanavitra ny firenenan'ny Israely. Fa inona ny zavatra ataon'ny firenenan'ny Israely rehefa saky izy misy zavatra ataony sy tenen'ny Mosa. Tsy maintsy mila raha miteny hoe orange izy. De tsy maintsy hoe le orange ohatran'inona io? Orange mavomavo, sa le orange menamena, sa le orange pomapoma, sa tout ça. Ça vient, tsy nandroany. Zay mahatonga tsy choqué ary tsy taitsy mihitsy ny hoe ino mahatonga andreto zanak'olombelona reto indrindrina le malagasy tsy mety micomprendre ary tsy mety micapter am'le message sy anatra sy fampitsiahiva zay ataoko anatin'ity vidéo sanandro ty. Satria le raha tamy andron'ny Mosa ho tamy andron'ny Mosa alayhi salam, mpaminany Mosesy fa nisy io depuis zay. Meko exemple raiky nareo fa exemple raiky ty tena mampiome. Rehefa niala ny tanànan'ny Israely, nivoakan'ny fanjakan'ny Pharaon, ny vahoakan'ny Israely noentin'ny Mosa ndraiky Harona, nentin'ny Mosesy ndraiky Harona. Tsakany ny ranobe iny nahatonga ny Pharaon satria Pharaon voiteny voiteny ashhadu an la ilaha illallah. I vonao ashhadu, Allah mihitsy naniraky reo andrely nangalaky afo mitovy amin'ny voambary ny poziny, afo baka anatin'ny jahanam, baka anatin'ny afo be any, natoraky tonga de napikatoka aniny vavan'ny Pharaon zay teny hoe ashhadu an la ilaha illallah. Saika ho niteny izy ny convertira tampoko hoe mijoro vavolombelo fa tsisy tompo mendrika ho tompo ina marina afa-tsy tompo Allah irerihany. Allahu akbar. Fa tsy navelan'ny Allah izy teny an'izany satria fa tamitra le fe-potoana. Noho izany, rehefa tafavoaka reo vahoakan'ny Israela reo, nivoaka ny tanànan'ny Israela, nandikany iny la mer Rouge iny, iny le ranomasina be nitraka be ohatran'io iny de naniditra reo de nivoaka. Rehefa nandeha moa zany nahita tanàna de nisy ny Silony, natao hoe Silony mosary. Rehefa Silony zareo nangataky tamy Mosa, o riraky ny Allah, riraky Zanahary, ity zahay vahoakanao, zay manaradianao, nitaraina aminao fa Silony zahay, reraky zahay, mosary zahay. Matolo teneny tompo Zanaharinao. Mo tsy mahasahy miteny rozy teneny tompo Zanahary tsika, fa teneny tompo Zanaharinao iraky ny Allah, iraky Zanahary, Mosesy, fa mosary ny vahoakan'ny Israely. Ary reraky, ka ny mosary reraky moa zany tsy homena fambolena mihitsy na homena ino fa nandrotrahany tompo Zanahary satria Mosa c'est la seule unique, Mosesy c'est la seule unique am'ireo mpaminany 124 000 nandalo teto ambony donia reo, miresaky mivanta amin'ny Allah, miresaky mivanta amin'ny tompo Zanahary. Tsisy intermédiairan'ny ange, tsisy intermédiairan'ny anjely io. Tsisy malaika mihitsy fa tonga de Mosa, Mosesy mihitsy ny communiqué direct avec miaraka amin'ny Zanahary. De tsy maintsy miandry ny valiteny. Alhamdulillah, nisy le valiteny, narotsaky ny tompo Zanahary ny sakafo rehetra, nirotraka amin'ny tanàna zay mitany zay nitsanonandreo nitsanganandreo, de ny sakafo. Hitanao amizay tsika zanak'olombelo, tsy miala amin'io asirafy io.
raha tsy hainareo ny dikany hoe asira fandanindany ampoana. Dena zavatra nataon'ny taranaky Israely baina Israely sady nohanireo sakafo tsy vitan'le sakafo hoanin zareo naparitaka zimbazimbaina tsy nasia fotony tsy nasia hajany iny sakafo zay nalefa tompo Allah subhanahu wa ta'ala nalefa tompo Zanahary avy andanitra. Tsy haitsika baka amle paradisa firy fahafiry le porta fahafiry ny voahan'io sakafo fa misy porta fito zay alohany hitongavanao ny tompo Allah hoany. Narotsaky ny Allah ho an'ny baina Israely, ho an'ireo taranaky ny Israely ny sakafo. Nohanin zareo, naparitaky ny zareo, naririn zareo. Nanahoatran'izay, nanahoatran'izay. Nandeha ny andro, nandeha ny fotoa, amakerinandro. Nitaraina koa ndraiky ny taranaky Israely. Efa fatatsy zareo amin'io hoe Mosesy io, i Musa io, dia iraky ny Allah, mpanompony Allah, mpaminany. Fa iny le problème maha zanak'olombelo antsika, maha taranaky ny Adama atsika, izay nangatahany Lucifera na nangatahany Iblisy amy tompo Zanahary hoe omeo alalaho ry tompo Allah handeha hanembasemba ary hanadala anreto taranaky ny Adama izay tsy nanovako sujud ka androahanao ahy hianako amy tiky Jannat Firdaus tiky. De izay zavatra zay tsy vahiny amy tompo Allah subhanahu wa ta'ala satria tompo Allah subhanahu wa ta'ala Zanahary tsy mikatramo. Ianao nanatanteraky ary nanompo azy, nivaliny ny fanompoanao iny raha manana fangatahana anao manampaniria anao anatsary io na ratsy. Tsy maintsy omeny tompo Allah anao satria Allah de tsy mikatramo. Toy zavatra hivantanatsika rehetra io amin'ny andro farany, amin'ny andro kiyama, samy ny olona hitazona ny bokiny. Ary misy karazany maromaro ny fitazomana ny bokiny. Misy ny olona mitazona ny bokiny eo anoloany eo le bokiny tazoniny amy tanana droite. Misy koa ny sasany mitazona ny bokiny amy tanany gauche fa ambaliky ny lambosiny any izy mitanana ny bokiny. Fa ny tena loza ireny zay tena tsy hainy hoe aiza sia aiza ny tany asiko ny tanako ny handrambesako io boky izay itantarany tompo Allah subhanahu wa ta'ala ny zavatra tsara sy zavatra ratsy izay vitako tamin'ny dunia iny. Subhanallah. Kaza mba azony mitana boky par derrière zay fa c'est jahanam hein. Là-bas il y a le feu mais il n'y a pas à fumer hein. Ça fait proverbe bon dunia tu es. Il n'y a pas de fumée sans feu. Dans le Jahannam, il y a du feu, mais il n'y a pas de fumée. S'il y a du fumée, il n'y a pas de feu. Donc, fais attention. Bon, ni putsi comme Mousan. Inra nangatahani vahokani baina Israel kuwa. Ro vahokani Israel tamni Musa alayhi salam. Pamnan ni Allah. Ah, Musa, oh riak ni Allah. Kajo zahay ty mihina zavatra bodro. Kajo zahay ty mihina zavatra baka amy janany, baka amy paradisany. Mba mangataha koa anao amy tompo Allah. Hoe, ry vahokany baina Israely koa, zay navotanao ry Allah. Mba mitady koa ro hampiasa ny tanan'izy reo. Meo angady, meo materiely, meo harato, meo lakana. Zahay koa mba zahay hiasa ny haniny hoaninay fa efa ho amam-bolana zay ny sakafo hoanitsika mirotsaky isaky ny vitany fajra, isaky ny vitany sola maraindray avy any ambony any. De mahalahelo zahay zanak'olombelo satria hoatran'ireny vorokely reny zahay. Hoe miala anatin'ny niany, miala anatin'ny trano le vorokely vide be le posiny kibony. Fa rehefa miverina izy amy masoandro alohan'ny masoandro milentika voky be. Ka zahay olombelona nomeny tanana sy tongotra, nomena saina isaina. De bateneny tompo Zanaharinao ry mpaminany. Mba zahay koa mila miasa, zahay mihitsy no hiasa ny haninay, ny vadinay hiketriky haninay. Zany tao soe, zany doa angatahanao, zany fangatahana ilainao. Zavatra farany tian'ny Allah, ny mpanompo ny ray.
Mifoy izy amy maraina, manompo tompo-janahary, vita ny fanompoan'ny tompo-janahary, mandritra ny andro ampiainany izy, apetrao anatin'ny fonao ny fanompoana ny tompo-janahary satria la haula wala quwata illa billahi illallah. Tsika tsy manana herina fahefana ankoatriny avy amy tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Karaha izany ny fangatahanao ry vahoakan'ny Israel, nomenany Musa ndray koa, nomenan'ireo vahoaka Israel koa ny materiel rehetra, nataony miboiboika ny tany misy rano, de nafaka namboly ny vahoakan'ny Israel, de lasa nazoto toy le fiaina taloha zay tantanan'ny Pharaon tany. Ny sakafo, sisa dalana aloha fa ny sakafo de samby eo. De noho ny eny, reo moa vitsivitsy zay nivoakan'ny tanànan'ny Israel. Noho ny eny, de nisafidy kory zareo. Tanao le mahatonga atsika olombelo tsy mitovy amin'ny anjely sy tsy mitovy amin'ny biby. Ny biby namboarin'ny tompo-janahary, nomeny sitrapo ny biby fa tsy nomeny fisainana. Ny anjely namboarin'ny tompo-janahary, nomeny fisainana sy fomba fanompona ny anjely fa tsy nomeny sitrapo. Zay mahatonga ny anjely sady tsy lahy sady tsy vavy, sady tsy vehivavy sady tsy lehilahy ny anjely. Satria ny anjely tsy manana sitrapo fa manana fisainana izy, tsy manana fomba fanompona ny tompo-janahary. Ny biby koa nomeny tompo-janahary sitrapoa fa tsy nomeny fisainana fa mana fomba fanompona ny tompo-janahary ny biby. Isika olombelo zavaboary faran'izay masha Allah, anisan'ny zavaboary farany masha Allah tsika olombelo fa tsy fatatsika ary sakatoavitsika amy tompo-janahary io. Satria tsika ihany namboary ny tompo-janahary sady nomeny fisainana, nomeny sitrapoa ary mbola navahany hoe ty lahy de ty vavy. Dikan'izany tsika anisan'ny zavaboary faran'izay masha Allah namboary ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Fa tsy mety caution mihitsy ny taranaky Israel amin'ny fotoana io fa bodoro niasa, de rehefa nahazo asa koa, ino koa ny zavatra nangatahan'ny taranaky Israel rehefa aveo? Subhanallah. Reraky zany ry zareo malahelo zareo satria vitsy anisa, tsy toy tamin'ny zareo mbola nipetraka tamin'ny Israel iny, fa vitsy anisa, de nangataky amy tompo-janahary reo hoe mba hataovy lava andro iainana koa zahay ry tompo-janahary nangatahany tamy Musa io. Gaga i Musa, akory? Teneny tompo-janaharinao ro Musa, satria zahay leo mandevina anreto havanay reto, matiny aty, matiny ary, antrany aty, noenina nare. Ka mba mangataky koa zahay ry Musa iraky ny tompo-janahary, iraky ny Allah, mba teneny tompo-janaharinao. To, tompotompoandrozy, mbo asitsiky ndrozy hoe tompo-janaharinao ry Musa mba teneny, ry Mosesy. Hoe ny taranaky Israel koa de mba mitady fahalavahany taona iainana. Nefa cette époque n'olombelona anankiray misy mandeha 400 ans, 300 ans, fe mbo tsy nahafapoa taranaky olombelo zanak'olombelona. Fa mbo nangataka tamy Musa ry zareo hoe o ry iraky ny Allah, o ry Musa, o ry Mosesy, teneny tompo-janaharinao fa zahay reraka mandevina anaty, mandevina ny ary, tsy mana fotoa hiasana mihitsy, tsy mana fotoana hatoriana zay satria mandevina foana, matiny aty, matiny ary. Ka mba teneny izy mba hanana fempotoana lava be koa zahay hiainanay ambony tany eto. Allahu akbar. Ile niteneny teo hoe Allah Rahman, Allah manaiky sy manomea ny zavatra tadiavinao. Mitady bay anao, bay nomenanao. Mitady la santé anao, la santé nomenanao. Mitady fahaverezana anao, averinanao amin'ireny veron-dalana. Mitady hatsarana anao fa mahalala hoe iaka na'budu iaka nasta'in. Mahalala anao hoe ianao rery hany tompotompoako ary ianao rery hany tompoko mandrakizay. De Allah manome anao dans le surat al-mustaqim, amin'ny lalana zay farany mahitsy ny lalana izay misy ety an-tany. Ka izoranao makany an-danitra. Alhamdulillah. Nomeny tompo-janaharan'izy ireo koa, satria tompo-janahary tsy mikatramo. Nomeny tompo-janaharan'izy ireo koa ho an'ireo taranaky Israel ny fahalavana taona. Hoe manan'andro iainana farany lava ny taranaky Israel.
misy olona anankiray mandeha amy 500 700 taona vo maty. Subhanallah, astaghfirullah, astaghfirullah. Tsy niafapo amin'iny koa ny taranak'Israël fa ina ny zavatra nataony zareo rehefa nandeha kivy kory zareo satria ny dadabeany mbola tratry ny zafibeany zafikitro ny zafy lohaliny. Dika zany zafy lohaly kary zany mbola mahatratra ny dadabeany dadanao. Zafikitronao sy zafy lohalikinao ary mbola mahatratra ny dadabeanao dasy dada. Donc zany il y a 4 générations mbola mifakatratra. De miatery le tanàna. Mia tsy mivalampatra ny vahoaka satria le anitra tsy maintsy tezaina, ny ankizy voateraka koa tsy maintsy tezaina, de kivy ry zareo. De hoe aha, namondra ny Mosesy ndray. Nefa nanantona ny Mosesy ry zareo, de ny tena ny Mosesy hoe eo riraky ny Allah, eo ry mpaminany ny Allah. Kivy zahay, reraky zahay, matahotra zahay satria lava le taona zay nangatony main'ny tompo-janahary anay. Eka, zahay hoe nangataky halavana taona fa tsy zakanay hoe sady hitezany dadabeanay zay mbo hitezany dadabeanay de mbola hitezany babany dadabeanay de mbola hitezany dadabeanay de mbola hitezany dadanay. Nefa ny zanakay manana zanaka de ny zanakay mbola manana zafy hafa. De lasa fangongongoneto zahay. Karaha izany avareno amin'ny norme ny fiainanay zahay taranak'Israël zay nanaradianao ry Mosesy hoe teneny tompo-janaharinao fa ny vahoakan'ny Israël ndray ony fa tsy mitady an'le fahalava taona lava be 400 ans 700 ans fa atava amin'ny norme maha olombelona de lamina zahay. Ayo Mosesy zay koa tadiavinareo ndasy fa hangataka amin'ny tompo-janahary aho inshallah. Fa alohany hangataka amin'ny tompo-janahary aho hitena aminareo ry taranakin'ny Israël. Efa kely de kely fotoana zay ainako eto ambonin'ny tany hoy izy Mosesy. Ka manafatra de manafatra aminareo aho satria alohany hialako amity donia tiky amity tany tiky misy vehivavy anankiray zay hanatantara sy hahagaga ny fiainany. Fa io vehivavy io vehivavy farany mendrika ary vehivavy farany tsara ary vehivavy farany zay tsy ritran'ny olona rehetra. Ary io vehivavy io hanompo tompo-janahary amy andron'ny fiainana jusky halana amity ambonin'ny donia tiky. Ka hidirany amle fiainam-baovao anankoatra. Fa io vehivavy io manomboka amy andro iterahany hahagaga ny pokona rehetra. Ary io vehivavy io ivoaka avy amy taranakin'ny Israël. Ary io vehivavy io tsy vitany tantarany ny fiainany ihany no hahagaga ny fiarahamonina fa hananjanaka io vehivavy io ary io vehivavy io hananjanaka io zanany io de hanjaka ary io zanany io hamparitaka sy hampianatra izay fampianarana avy atany amy dadabe atsika ny antsoina hoe Ibrahim alayhi salam na Abraham. Ny fampianara tany amy Abraham, fampianara tao amin'ny zay nataon'ireo mpaminany rehetra nandalo teto reo 124 000 reo izy no hampitambatra an'io de hampianatra anareo ry vahoakan'ny Israël hoe tiany tsara, tiany ratsy, ary koa izao no mendrika raha toaka te ahitany zany paradisa drany anaty firdosy zany nareo de hanaraka anahy. Jery anahy nareo manaraka ny anatroko anareo miheno ny teniko anareo dia hahalala ianareo ary hahita izany drany anaty firdosy zany inshallah izy Mosesy. Fa mbola ianareo ihany koa taranak'Israël zay namoaka an'io taranaky io ihany koa mbola hanao zavatra toy nataonareo androany io. Fa hangataka amy tompo-janahary aho satria io anisan'ny mpaminany izay mpaminany farana ilatsaka ary ivoaka amity taranakin'ny Israël ty mpaminany hoentin'io vehivavy tsara toetry tsara fanahy io mendrika io zanany io de hanatantara tokoa ary io zanany io hitondra ary hampianatra ny fampianara zay noentiny reo mpaminany 124 000 nandalo teto ambonin'ny tany. Fa noho izany
Angataka amy tompo Allah subhanahu wa ta'ala, angataka amy Zanahary izy mpaminany Musa, ny fiverenatsika amy fiainana normal, ho maty normal, harary normal, ho salama normal, mitovy amile fiainatsika tadavanandro. Angataky moa i Musa, rehefa mangataky izy tsy ho vitany indray andro, tsy vitany 2 andro na 3 andro fa tsy maintsy misy fehim-potoana zay omeny tompo Zanahary de miverina aminao. Nandeha indray ny taona, nandeha ny volana, kivy indray zany taranaky Israel fa hoe tsika zao taranaky Israel efa niverina amile fiainana taloha nefa ohatrany mahakivy sy mahareraka ty miasa lava ty de aleo aloha tsika hiteny hiverina amile tsika le voany tonga iny. Impody amile tongavandrozy indraiky rozy de hoe niteny ndraiky any Musa ao izy Mosesy hoe hiry izy reo tamy Mosesy hoe reraky ny Allah ity zahay manantona anao, kajo zahay reraka fatigué miasa lava ty, aleo ny bleu ihany na ny vary na ny bleu ihany namboleanay fa ny ankoatrin'izay de aleo alefa tompo Zanahary fa reraky zahay miasa maraina miasa atoandro avy ny orana may ny andro manintsy miasa foana. Raha zany hitesany Musa nefa natao anareo taloha tany fa tsy tianareo fa nareo koa te hamboly te hiasa. Androany ndraiky koa nareo fa tsy tian'io koa fa mbola hiverina ndraiky koa hoe homeny tompo Zanahary sakafo avy any amy Jannat Firdaus any baka amy paradis any azoso aminareo atoy koa. Hoe c'est votre vœu, doanareo izy Mosesy. Salam alaikum Haruna. Salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halik? Bon, non, il y a mon frère Haruna qui est là. Nangataky ndraiky zany aminany Mosesy na prophète Musa tamy tompo Zanahary hoe reto koa le vahoakako reto koa hoe Mosesy reraky miasa koa reraky mihaantitsy mihatsy afapo amile miasa fa mba omeo sakafo tsara fruit tsara baka ambony any ndraiky koa la ka lavo sakafo no raha zao Zanahary riziky no barakato zao tanao rojano karaha oranandro misy cyclone io ny hena mamborona, ny mofo, ny sakafo, ny jus, tantely, ronono, ny josy baka andanitranyo entindreo anjely karaha avion militaire mitondra sakafo vivre ho an'ny armée reny. Ino raha nataony taranaky Israely tamin'io fotoana io, baina Israely. Sady mihinana zareo mbo mandanindany foana manao israf. Ny tsy lany atsipitsipy, mofo. Astaghfirullah. Ty koa c'est moi qui l'ai inventé. Mahatra mofo ifirany zareo. So ampandiniky anao inventeko an'izao, tsy tokony hataoko zao astaghfirullah lazim, tsy tokony hataoko satria za mitantara anatin'ny boky masina al-Quran. Zay mifangaro anatin'ny baibolin'ny kristiana. Tsy tokony hamoaka an'izao. Fa mba hataoko hampisaina anao, iha mieritseritsy mahilala no mieritseritsy zaho adala ary iha manampisaina miheno ahy io itenenako aty. Farany nalany zareo koa hatrany mofo ny fira iaby. Lany mako vivre une semaine lany. Tomany reo mangataka Musa, Musa, riraky ny Allah, lany koa ne vivre anay une semaine iny mba teneny tompo Allah. Je t'aime pour Allah aussi, Haruna. Barakallahu fiqh. Ino raha nataony Musa? Sakafo nomenareo iny koa fa lany ndraiky koa de hangataky ndraiky koa tsika. Fe miandry kely. Zay fa tsy mahandry Mosesy, fa tsy mahandry zay fa teneny tena fanona zahay. Nangataky amy tompo Allah ndraiky. Hoe fa lana ny vivre andreo fandany une semaine iny Allah ka fa mitorotoro mosary silony vahoakako reto ato, vahoakanao reto.
namaly Allah amy farany. Então fa misy 5 étapes nandalova raha iaby zay. Amy 5e étape ty Allah vo namaly any Musa. Riraky ny Allah. Tsy efa nolazaiko moa anao, ary tsy efa niteneniko amy zavatra rehetra ataon'ireo taranaky ny Adama, taranaky ny olombelo reo, zavaboary reo. Raha namboatra anareo izahay. Eno tsara, Tompo Allah, le créateur, tompony trône, lay mpanjaka ny mpanjaka. Mbola tsy niteny tenany izy hoe raha namboatra anareo zaho. Fa Allah mbola miteny hoe raha namboatra anareo izahay ry taranaky Israela. Nataonay taranaky farany mendrika anareo. Ary tao anatin'ny taranaky Israela farany zay maro mpaminany. Tondra fahagagana, tondra fampianarana fa tsy mety ho afa-po nareo. Anio anareo mitady sakafo indray. Nefa ny sakafo nomeko anareo tamin'ny herinandro iny mbola tsy lany. Gaga mako Musa hoe tsy lany fa aiza le sakafo. Sakafo koa nany ho izy Musa, Tompo Allahu efa lany teneniny vahoaka reo. Fa za tsy niverifie hoe lany sa tsy lany. Zaho nanome anazy, izahay nandefa anio. Izahay hoe Tompo Zanahary mbo manao hoe izahay fa tsy manao hoe zaho. Izahay nandefa anio sakafo io mahavita ny zareo mandritra ny 2 volana. Fa nanao fandanindani-pona ry zareo nanao asrafy. De teneno ry zareo aiza daholo nasinareo an'ireny sakafo reny de tsy poiny reny de rehefa lany reny vo mandefa sakafo vaovao izahay avy aty an-danitra. Hoy izy Tompo Zanahary. Tsy manao zay zaho Tompo Zanahary vo handefa fa izahay. De anao mahasay milaza. Za tena rôle, za tena doeba, za tena milliardaire, za tena président, za tena io zahanao io. Manandratra ny tenanao io. Tsy miandry ny fandranratana avy amy Tompo Zanahary io. Ho anao koa ty hafatra ty. De meno tsara. De raha tsy tadidinao fa ianao anatiny andro ray anao mahavita miteny impito hoe za lesy nanao anio c'est mon création je suis le oui, je suis que ci, je suis que là. Tompo Zanahary miadresy amreo mpaminaniny, amreo anjeliny, amreo olon'ny paradisa mbola miteny hoe izahay raha manao zavatra, izahay raha mandefa zavatra, izahay rehefa mametraka lalàna, izahay rehefa mampianatra, izahay foana ny anatiny ao. Fa gaga amitsika raha olombelo la mahasamy teny hoe izaho aneny namoaka anah, izaho aneny nahavita an'izany. Subhanallah, astaghfirullah. La hawla wa la quwwata illa billahi la ilaha illa huwa wahdahu la sharika la lahul mulku lahul hamdu la kulli shay'in qadir. Tsisy herina fahefana avy amiko zany rehetra izany fa avy amy Tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Ary mijoro vavolombelona fa tsisy tompo mendrika ho tompo ina marina zany afa-tsy Tompo Allah, Tompo ilay nahary tokana irerihany. Ilay tompony fahefana lehibe inakinaky sy be indrafo ary be famalan-keliko. Ary le hatrehanao amy andron'ny kiama, amy andron'ny fitsanganana maty, amy andron'ny fitsarana, de izy tompon'ilay fahefana. Niverina amin'ny vahoakan'i Israela i Musa de niteny amreo vahoakan'i Israela hoe o ry vahoakan'i Israela, baina Israela. Ny sakafo nomeny Tompo Zanahary atsika tamin'ny herinandro iny ka mahavita atsika anatin'ny 2 volana. Fa nakaiza daholo reo sakafo. De nifampijery moa nifampijery de lasa nifampidogaigy ao de tsy hay hoe natao akory. Nisy nahatadidy, ankizy kely nahatadidy, dada. Zazakely io nitenany dadany, dada. Anao ne dada mitady mofo nefa le mofo iny tamin'ny 3 andro zay le mofo tena ampelantananao no entinao tary amy fiamontona fanaovana kakary de nifiranao le mofo de narinao tany. De samy nahatsiaro daholo ny rehetra hoe nanary sakafo nilalao sakafo tsy nanome ny havany tsy nanampy ny namany fa nanao zay dany kibo. De imagine
hoe raha te hahazo sakafo avy amin'ny tompo-janahary anao mila tamperinao laninao tanteraky zany regny sakafo na ririnao na mavay io na simba io na moazy io na nakabone io na rianao tany alanao haninao iaby tseky zay avy mahazo boka amin'ny tompo-janahary any. Astaghfirullah lazim. Ka bon azo mila misy tanda bismillahirrahmanirrahim ambelako tsika tantara zay fa raha tiako tongava ianareo briky critique ato ianareo mahita ny hadalako ianareo mahita ny zavatra atako tsy mety nefa zaho mbola tsy indriny fahefantompo-janahary foana victime foana victime avy any Madagasikara victime avy ato France victime avy ato Marseille victime hatra matory anaty prison any tsy nangalatsy tsy nanino fa matory amin'ny prison tsy nialy amin'olo tsy nanino fa matory amin'ny prison tsy mihina jamala tsy mihina toko fa matory amin'ny prison za de tsy mahagaga mihitsy nareo raha ohatra ka manana soa ary manafangataha amin'ny tompo-janahary gadrao io vono io atao ino fa raha mila hainareo raha iabiaby anatin'ny cadre-ny Allah lafa raha voasoratsy io donia iainatsika androany toy fa misy 5000 ans ny soratan'io mbola tsy nihonohonotsika anatin'ny kibo mamatsika fa misy 5000 ans ty donia tiky fa vita soratra hoe iany nanao anzao iany nanao zay mahatonga anaha miaccepte ninino fihetsika ninino fomba ataonareo fa maha olombelo anaha koa mety tafotoana satria zao olombelo tafinofo sy raha misy afero de rehefa tafotoana de somary sokisoke zay indrindrindra bakiky moa rehefa bakiky koa mivoaka zay lasa sokisoky be tsy mahagaga ary tsy vaovao amiko ny zavatra mandalo sy zavatra ataonareo iaby nareo manaraky nareo tsy manaraky nareo contre nareo tsy contre tsy vaovao amiko c'est pas la première fois satria tantaraiko le haniny tamin'ny andro ny Israely tamin'ny andro ny taranaky Israely mbola ny tantanan'ny pharaon zay navotany mpaminany Mosa alayhi salam na mpaminany Mosesy io fihetsika iabiaby io fa nisy na io zavatra ataoko enany zao fa nisy tamy fotoa zay dikan'izany tsy vaovao dikan'izany tsy hatafotoa anahy ary aza mieritseritsy hoe mihamaro anisa nareo tsy mankaty ahy mihamaro anisa nareo mirabese ahy miharcele ahy mihumilie ahy manao tosy mieritseritsy nareo mahay ahy i aminareo France etoa io moa i aminareo Paris etoa io mahay hoe ty tranoko firy zaho atiky ny zavatra impera rehefa tsy raya de telo de dimy de fito impera zao mino sy matoky fa nareo iaby io mbola tsy nahita hoe tiene ny tena trano fatorian'ny Andriamanjaka Jean-Luc Fabien fa tsy le trano fandefasanareo olona ho toritorianareo tsy trano zay eretreretinareo fa io ny trano tena fatoriany io tena trano iainany io tena trano ohatrohatry zay le trano atoroko anareo ho an'le fahefana zay tokony hanananareo fa ny trano atorian'ny ty lohako ty tsy mba ho hitany masonareo mihintsiny raha tsy za misafidy hoe iza ny mipetraka ato iza ny matory ato iza ny halala an'ty ato sanareo miteny hoe manao mahafantatra anahy io efa niditra am'ty trano ty nareo efa niaina tanatin'ty trano ty nareo mba mitenena na zokiko na zandriko na iza na neveako na iza ny trano hitanareo sy fantatrareo de any amin'ny 17 chemin de Saint-Louis au Rove 13015 Marseille mais on est au cœur de Marseille là fa ty mbola tsy nihitanareo efa 10 volana sy 3 herinandro nakako an'ty trano ty nividianako anazy nividianako an'ty trano ty hialokalofako jusky tongavany vady aman-dranako fa le trano fanaovantsika lasao ary fanaovantsika lafety ary trano fialokalofan'io fanaovako triage hoe iza ny namana iza ny namanamana iza ny tena tia iza ny tsy tia et vous croyez que vous me connaissez et vous croyez que vous savez qui je suis fatatrareo hoe iza zaho inona mahazaho ahy
raha tsy mino nareo atoroko anareo hoe ity ny tena trano remena abo izay atorian'ny lohany atia la France fa tsy io trano fantatrareo hainareo isan'andro eo. Fantatrareo io satroka io, fantatrareo io poketra io, kroany reo ambony reo. Fantatrareo io zavatsy io. Zao. De izy aminareo eto la France na kibo raika amiko na olo namako ny tiako na ia na nareo milaza hoe hainay fiainan'ny baba iny, hainay ny ambony ambany, na ininona tsy ananany, na ininona misy. Izy aminareo fa niditra amin'ny trano ty. Izy aminareo mahalala an'ity trano ty. Tsisy mahafantatra an'ity trano ty anareo. Za mampiseho anareo manoro anareo ny zavatra tiako atoro anareo. Fa nareo tsy halala ary tsy hahita ny zavatra tiako atao. Za rery ihany mahay hoe comment et quelle et qui. C'est mon histoire. C'est l'histoire de Caméléon Madagascar déjà. Ny mpanoratra de Andriamanjaka Diremena Abo. Na nareo miteny mahalala sy mahafantatra io mbola tsy nahita ny trano atorian'ny lohako ty. Matoa aho matory ary zay misy olona ao. Fa raha vao tsisy olona ao za tsy matory any ty lohako ty. Trano maloto io satria idiranareo fahavaloko. Trano maloto io satria ainanareo milaza tiana nefa tsy tiana io. Zany mahatonga an'ity lohabeko feno hadalana ty tsy matory amin'io trano io. Efa 5 volana sy 3 herinandro nankako an'ity trano ty teto a Marseille. Fa mbola tsisy nahafantatra anareo rehetrarehetra hoe manana an'izany aho. Mbola tsy tiako, fa mbola misy trano anankiray koa aria. Io ny ivantanan'ny vady aman-janako. Ça, moi et ma famille. Ny vady aman-dranako. Fa na ny olona kiboray aminahy tsy mahita ny trano isan'ny vady aman-dranako. Fa mety raha hita izy farany ato. Mazava. Za rery ihany mahafantatra hoe de quoi je suis, de qui je suis, quelle valeur que j'ai. Za rery ihany mahafantatra fa zavatra tiako atoro anareo. Nareo milaza mahafantatra anahy io. 15% ny fiainako reto ny fantatrareo satria nasehako ary nambarako anareo. Fa ny zavatra ianako amin'ity donia ty mbola tsy fantatrareo hoe inona. Mba milazanareo hoe izy aminareo mahafantatra an'ity trano ty. Fa raha vao mahafantatra an'ity trano ty ny ray aminareo tonga de omeko anareo ny vidin'ity trano ty sy ny taratasiny manao mutation tsika omeko anareo ty trano ty. Nareo milaza fantatro iny, haiko salam-posiko iny, zao ny ananany, zao ny tsy ananany, zao ny inona. Ha! Vous me connaissez? Vraiment. Tena sira nareo fa mahay ahy. Ireo milaza mahay ahy zao aia iaby ananjay. Menatsy nareo henany io hoe ambarako vahoaka iaby hoe nareo tsy mahay ahy zany. Allah raiky avao mahay ahy. Ndraiky zaho. Efa nambarako anareo isan'andro hoe le caméléon marche toujours toute seule. Parce que quand il marche toute seule, il sent et il sait qu'il est en sécurité parce qu'il est avec quelqu'un de confiance. Et le quelqu'un de confiance, c'est qui? C'est le caméléon lui-même. De nareo mieritreritra fa nareo fantatroko rehetra io resaka mefie io tsy miady aminahy satria fantatroko daholo ny olona nanao ratsy anahy sy nanao zavatra mampalahelo anahy. Ary reo nanao tsara anahy. Fa na maro reo nanao tsara mbola tsy nahita an'ity tokantrano ty ary mbola tsy natoroko anazy ary tsy atoroko an'izaniza. Ato amin'ny aina, ato amin'ny valampatra, ato manao ninninona. Fa le ary nomeko anareo zay fahavaloko. Ile teneny le proverbe ary niteneny hadisy noentiny Abokaria.
hoe tandremanao anaka, tandremanao rahalahy, fa io fahavalonao androany io noho namanao hanavitranao amy afara. Fa le namanao sy tena namanao ary sakaizanao oa, io no tena ho fahavalonao amy androny farany. Hafatra kely zany ry namana. Vous croyez que vous me collez, vous? Poma! Tsy mahay ahy mary. Sasany zao nanao le miaraky mihina amiko aroy, miaraky miroro amiko aroy, le mieritseritsy fa ty trano misy azy toy, atakevatsika ato i, embenatsika. Zaho manao sojody, handroko bevata tiky. Oroko miavonavo mibongoka raha tobile de chevaux tiky. Oroko karaha tobile de chevaux miavonavo tiky. Manao sojody indimy isan'andro amy tany eo. Ho an'ny Allah io zany eritseretinareo manao ino io. De mieritseritsy nareo zany avelan'ny Allah rery za. La. Zay, lesona zay oenty mody. De rehefa afara, aza miteny hoe fantako iny Andry Biahary iny, fantako i Haji Muslim io, fantako i Bakiky io. Tsy mahay ahy zao nareo. Zaho avao ro mampitoro sy mampahay iza n'olo mahay ahy. Misy fetra, je donne pas plus de 15%. Na iha ny sipako, na iha ny namako, na iha ny inoko. Azonao? Zaho ro mandidy, ro manapaky hoe hatreto ny farany iainanao amy ty fiainako. Hatreto ny halalanao ny momba. Hatreto ny sarahadalatsika. Zaho misafidy anizay satria angatahako amy Tompo-Janahary saky manao sojody aho, mangatahako amin'ny Allah satria i amberiveriko aminareo hoe la hawla wala quwata illa billahi al-azim. Tsisy hery na fahefana na voninahitra avy amiko zany rehetra zany fa fahefana sy hery ary voninahitra avy amy Tompo ilay tokana ilay nahary antsika. Nareo ara nieritreritra zara fa tonga eto hanao chauffeur livreur. Nareo ara nieritreritra hanao chauffeur na inona inona. Nareo nieritreritra hanao asa inona. Manao sécurité. Subhanallah. Crois un PDG? Tondra équipe anakiana Ursala. Je suis le chef de chantier dans le monde aluminium. Montage, bricolage, des grilles de protection, des volets, portes blindées et tout ça, etc., etc. Si hanaka anao ao départ chauffeur livreur, nanomboky baka jaloky de départ livreur. Na nanomboky nanoroky vodiny behivavy avy any Madagasikara tonga edy nahazo papier de départ livreur na départ ino. Je suis pas. T'inquiète. Je suis parti de chez moi, je suis parti à rien. Et je suis arrivé ici à France à rien. Et je redépare encore à rien. Et quand je suis mort, toujours à rien. Et quand je suis allé à Jahannam, c'est à rien. Mais si Allah m'accorde le Jannat Firdaus, c'est là-bas que j'avais tout. Poma. Ah, orange là, tu. Je m'aille mal. N'entends louja. Oh, Zandre. Zaho fa nipromettre vavako ty sy prononcer anaranareo sasy. Ka kaikaihinareo sasy tompotrano io. Fa hitanareo trano iroroako agnano io. Tompotrano paevako avao fa trano io. Lafa zao te invité anareo na te invité olo any tsika. Fa toy tsy misy tombon'olo mandeha toa. Raha tsy mivady amanjanako ro mahita antoy ato rehefa saria de ato. Dikan'izay rehefa miasa Marsay aho ato. Fa rehefa miaraka mivady amanjanako ary. Fa le ray ary fa nilotoa anareo. Nandesanareo toaka aho, nandesanareo Jamal aho, nanovanareo Hadalana aho, nanovanareo Zina aho amy trano reka rio fako ary. La hitanareo ary akaiky listaky. Toy
trano fanompoa, tsy hanova zina, tsy andesa toaky, tsy hanova. Ici c'est le fruit, le baba et le dodo. Soit là. De milaza amizay nareo iaby. Mahay ahy, haiko. Vady. Une petite preuve. Un grain de sel raha atoroko anareo ty. Grain de sel. Karaha voana sira. Io atoroko anareo. TD. Voilà. Mafaraka miseho manao mahay olo zany. Asa ny olombelo mampiseho anao zay tiany haseho anao. Manambara anao zay tiany hambara anao. Fa tsy anao raha mahay ny zavatra ambarana anao na mampiseho aseho ny zavatra asehona anao de mieritreritra hoe fa iha ro tena tompony no iha ro tena mahay ny olo karaha posinao. Na posinao aza tsy hainao posin'olo olo ro tenenao haiko halatra amin'ny posiko. De izy aminareo a France eto fa niditra anatin'ity trano ty. Na ny namana io, na ny sakay zao, na ny fianakaviana mbola tsy nahita ny trano atoriako ty. Kanao zay aho matory aroy, tsy ka any aby rey. Nya misy olo ty aho matory any aho. Fa andavanandro aho atoy. Lafa zaho te relax soa, atoy. En fait, c'est la première, ma première maison, mon premier appart, c'est ici. Là-bas, fandehanatsika novanareo hadala ndesanareo jamalanareo tokinareo. Là-bas, c'est la deuxième. La troisième, bon, io manko zany tena premier fa tsy premier na zay satria mbo vidy mbo tsy any vady aman-janaka. La première amy trano, zay manko maison fa tsy appartement manaka antiky. C'est là-bas. Ouais, un peu plus loin là-bas. Hisy ny vady aman-janaka. Ary tsisy hafatatsy io ary tsisy hahita na ny raha vavy na ino. Tsy misy. Raha tsy zany tena hoe ianona mahazo tonga aty mahafantatra anty trano ty. Manahaka anareo manao mahay ahy aby. Haiko hoe hainareo aho. Hainareo trano misy eto. Ty tena tranoko. Azy areo io fanaovantsika lafety. Donc tsisy mahay ahy zao nareo. Vous allez fermer tous vos bouches. Nareo tsisy mahay ahy zany. Nefa Marseille toeto avao. Misy aparta roa. Miala an'ty la France ty tsika misy maison raiky. Fa natoroko anareo vasena amin'ny 3 semaines reo. Fa ny trano hainareo ary fa nandefasanareo olo fa nikaihanareo hatramin'ny tompotrano kaihinareo hoe ampialao tao fa manjary hanimba tranonao fa brilevan'olo tranonao. Tompotrano ngam raha zany fa ny hainy misy assurance tranonio zaho mipay loyer. Ary zaho mipetraka any avao. Fe bainay jusqu'au mois de mai. Any avao, te hipetraka any ndraiky jusqu'au mois de mai any avao. Any avao tsy fakahita. Satria any avao ty azonareo hay. Fa trano misy eto tsy mila hainareo. Vous êtes tous des traîtres. Pamady. Nareo mieritseritsy fa totalité ny foko sa totalité ny fiainako sa totalité ny fahalalako no meko anareo. No meko graine de sel nareo de fa noawawa. Ty graine de sel ty rangafa mamasaky anty ahandro ty fa velao pory any amizay io. De nampiderinareo anatin'le ahandro le graine de sel de nanjary rano fa tsy nanjary sira. Tampoko anareo amizay avokako anareo. Nareo tsy mahafantatra anahy. Y a pas personne qui me connaît ici. Et alors, moi, bon, rehefa amita-pe déjeuner teo fa ndeha hiasa. Lera zao. Zaho koa mino fa nareo koa mana raha hatao. Tsy raha hivalampatsa amiko eto avao. Zao anio rehava. Zao anio rehava malala.